afaka misy présenter ve Valérie? Oui, Valérie, avy eo amin'ny Vivo Énergie, commercial B2B dans le secteur de l'énergie, de l'industrie et de la construction. D'accord. Ho an'izay tsy mahafantatra afaka azavain'ny Valérie tsotra ve hoe inona ny asana B2B par rapport amin'ilay hoe commercial tsotra? Ny asana B2B ho an'ny Vivo Énergie manokana dia manao ny distribution mivarotra ny produit Shell ny Vivo Énergie. Izay hoe côté B2B izay tsy mivarotra ny amin'ny particulier fa ny orinasa izany no ciblé kokoa amin'ny côté hoe B2B. Azo partager ny Valérie ve ny parcours hoe ahoana nahatongavan'ny Valérie amin'izay hoe commercial B2B izay ankehitriny? Ok. Avoan'ny poste B2B, commercial B2B, tao amin'ny service clientèle na Vivo Énergie ihany taloha. Dia tao no nivoatra tsikelikely hoe inona no lalana tiako aleha. Dia tamin'izay no efa niara-niasa tamin'ny KIS resaka vente sy télémarketing. Tamin'izay no nanomboka ny eritreritra hoe inona no tiako atao amin'ny carrièrako sy ny lalana tiako aleha dia izay no nahatonga ilay izy. Ny tena teo hoe nanomboka niara-niasa tamin'ny KIS, mbola misy zavatra hafa zany niarahana justement tao anatin'izay parcours zay? Oui, nanomboka nandray an'ilay postena commercial B2B dia tsy tena mbola opérationnel teny eo fa tsy maintsy mbola nanao formation sy coaching niaraka tamin'ny Zopanda. Dia tamin'izay no nanao opportunité hoe ni accompagner séance vitsivitsy maromaro fa nandritra n'izay séance izay nefa no nahitana hoe inona no zavatra mbola tokony hatsaraina, inona no tsy ampy, inona no tena hoe jerena momba an'ilay olona manao an'ilay coaching, izany hoe za sy ny resaka momba ny fitadiavako client, izany hoe ilay client ho tadiaviko sy ho raisiko en tant que client Vivo amin'izay avy eo. Ilay formation niaraka tamin'ny KIS personnalisé ilay izy dia efficace satria tsy resaka théorie fotsiny no natao niaraka tamin'ny zareo fa misy descente sur terrain, ilay resaka hoe coaching individuel, manome fotoana tsara hoe hitravaillena an'ilay personne sy hitravaillena ny zavatra stratégie anao momba ny plan d'action rehetrarehetra. Misy anecdote manokana ve tianao hifampizarana ohatra hoe zany miara-miasa amina hoe manao coaching personnalisé mampitombo fahaizana manokana zany sy resaka hoe technique sy stratégie manokana, sao dia misy anecdote hoe ohatra ny ahoana ohatra? Ny anecdote à la base tokony hoe coaching individuel ilay izany hoe za sy ilay coach ihany fa finalement tonga dia nomeny opportunité hoe tia misy zavatra misy fivoriana dia tonga dia nomeny ilay opportunité hoe resao ary ity olona ity satria hitany hoe izay zao ohatra ny tsy ampy tamin'ilay compétenceko sy tamin'ilay attitude dia tonga dia nataony ohatran'ny hoe exemple terre à terre izany ilay nataony vécu ilay izy fa tsy nijanona teo amin'ny resaka hoe théorie fotsiny. Inona ny hafatra manokana ho an'ny olona te hiditra ampisehatra B2B, inona ny mety mila ataony na mila hainy na mila zavatra iainana justement? Ny conseil angambany dia ny hoe raha misy opportunité eo dia aza misalasala fa atao foana. Dia izay opportunité izay na tsy manana compétence ary ianao mila coaching dia KIS afaka antsoina fa ry zareo multidisciplinaire tsy figé hoe domaine anankiray hoe izay ihany no anana zareo expertise fa be dia be sady
manana choix be dia be ry zareo amin'ny resaka coaching sy formation omena ny olona tsirairay na ny entreprise tsirairay. Dia tsy mampisalasala, tsy mahafaty antoka, mahafinaritra miara-miasa amin'ny KIS. Je recommande vraiment. Tiba be mihitsy izy zany. Oui, ça en vaut la peine. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour cet échange. Ho anao personnellement, inona ny ambition anao manaraka zany zao? Ny ambition manaraka vao herintaona rabe indrindra no nandraisako an'ilay poste. Dia izao aloha izany mbola mi-développer an'ilay zavatra vao azo tany amin'ny KIS. Dia plus tard hitondra olona izay hoe tsy maintsy hitondra olona dia hijanona eo fa mba hanasoa ny firenena ny zavatra atao, mba hampiova ny fiainan'ny sasany fa tsy hijanona ho ana irery ilay compétence ho azoko sy izay activité ho ataoko après. Merci beaucoup. Parso. Parso.